Amin'ny alina ny mamany dia matory ambany fandrinana foana tamin'ny mbola kely izy. Tantarana zazalahy anankiray tia be azy mihitsy ny mamany. Nilaozan'ny reniny izy zany tamin'ny mbola kely ary mamany irery no nitaiza azy. Hatramin'izay nahatsiarovany tena dia tia be anazy foana ny mamany, mikarakara, manampy manao devoir, manampy manao zavatra rehetra ilaina ary tsy mba nataon'ny mamany tsy ampy zavatra izany mihitsy izy tamin'ny fiainany. Arak'izany nefa rehefa tonga ny amin'ny alina dia matory ambany fandriana foana ity reniny ity. Isaky ny alina dia mandeha mitsaikitsaiko mandady makao ambany fandriana foana ilay mamany. Nanomboka izy 7 taona no tsaroany fa manao an'izay ny mamany. Dia gaga be izy fa hoe inona ny ataon'ny mamany ao, miandry izy zany hoe hivoaka ao ve, nefa tsy mivoaka ao mihitsy. Dia nisy fotoana izy niteny tamin'ny mamany hoe neny fa inona ny ataonao ambany fandrianako ao. Dia hozy ilay mamany hoe mangina miverena matory. Ohatr'izay foana zany ny ataon'ilay mamany. 7 taona ka hatramin'ny 9 taona nanao an'izay foana izy nandritra an'izay fotoana izay. Rehefa nanomboka natsara tena izy tamin'ny 9 taona io dia manao an'izay koa ny mamany hoe mikapokapoka ao ambany fandriana, ohatrany hoe feona mozika na ohatrany hoe rythme kely zany ary dia lasa matahotra be foana izy amin'io alina rehetra atoriana io. Nagaga nefa fa rehefa tonga ny 11 taona dia tsy manao an'izay intsony ilay mamany. Taty aoriana rehefa nanomboka 13 taona teo izy dia nanontany ilay mamany hoe neny fa manino ianao matory ambany fandrianako foana. Dia hozy ilay reniny hoe mety tena manao nofo ratsy ianao ngamba fa tsy za zany. Taty amin'ny 13 taona ny taty voan'ny cancer ilay mamany, azo lazaina hoy izy fa mety nisy tsy fahasalamana kely ny sain'ilay mamany no tonga anazy nanao an'izay. Ary rehefa lehibe moa izy dia tsy nanao an'izay intsony ilay mamany fa ohatrany hoe niaro azy bebe kokoa nataon'ilay mamany dia lasa nisy ny voana kely tamin'izay zavatra rehetra nataony. Hafakely